ao anatin'izay lafiny ara-pinoana izay ihany ny efitrike mambody fahitra martiora kosa no nandray ny fiara mivavaky ny entrano tamin'ity taona ity fiangonana ity moa izay manomana fotoana goavana ihany koa amin'ity volana jolay ity. Na dia voazarazara ny trano fiangonana aza ny kristianina dia nisy kosa izay fomba fanehoana ny fiambonana noho ny maha iray eo amin'ny isan'ny tompo. Naneho izany ary ireo fiangonana enina manodidina an'Ambohitra Biby dia ny FJKM Ambatomamahanina, FJKM Fonoasina Ambatomitsangana, Ampahidralambo ny Ambohitra Biby ary ny FJKM Ambodivohitra Martiora. Ankoatra ny fiarahana mivavaka sy ny famakiana soratra masina ary ny totely dia nampiavaka ny fotoana ihany koa ny fandraisana anjara hira ataon'ireo sampana vao amin'ny isam-piangonana. Ny FJKM Ambodivohitra Martiora no nampiatran'ny fiarahana-mivavaka ny entrano tamin'ny volana jona teo. Faraka ny fantatra dia anana izay ampiavaka azy manokana ihany koa ity volana jolay ity ho an'izay FJKM Ambodivohitra Martiora izay. Ity volana jolay ity dia miavaka ho an'ny fiangonana FJKM Ambodivohitra Martiora satria izahay avy eto Ambodivohitra ihany no mankalaza ny antsoina hoe andron'ny zoy. Misy zoy voajanahary moa ity Ambodivohitra izay toerana nivavahan'ireo kristianina tamin'ny fotoan'andron'ny fanenjehana. Ary nisy ny Martiora avy ety Ambodivohitra dia ny Martiora Rasolandy Andriamanantena izay nitroambato moa ny volana jolay taona 850 koa izany indrindra no mahatonga anay avy eto amin'ny FJKM Ambodivohitra Martiora hanatanteraka izany andron'ny zoy izany atsiarovana ny fiainam-pinoana zany Martiora izany. Koa amin'ity taona 2024 ity dia ny alahady 1 ny volana jolay no anaovana ny andron'ny zoy izay iarahan'ny kristianina sy ny zanakam-pelezana rehetra miombona. Ny ampiavaka ny andron'ny zoy amin'io 1 jolay io dia tontolo andro izy io, ny fampivavahana moa maraina misy ny fiarahamisakafo ny atoandro ary ny hariva dia mbola misy rindrakira sy tantara an-tsehatra. Ary mampiavaka azy faharoa ihany koa dia ny ezaka rehetra atao amin'ny andron'ny zoy dia atokana ho amin'ny fandraisana anjara fanamboarana ny akany eto Ambodivohitra. Koa dia antenaina fa samy omana dia nyzao sady ny taranaka Ambodivohitra rehetra hamonjy zany andron'ny zoy izany ny alahady 1 jolay tontolo andro. Tena fotoan-dehibe indroa-miataona izany ny antoerana amin'ny alahady 1 jolay izao tanterahana amin'ny andron'ny zoy. Ankoatra ny fanampivavahana dia isany koa ny rindrakira sy ny tantara an-tsehatra ary eny amin'ny zoy Ambodivohitra no antanterahana izany.